eo anatrehan'izay andro-ratsy zay dia misy moa ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fitondram-panjakana tetezamita nanambara izy ireo ary fa mikatona ny sekoly rehetra manerana ny faritra Nalamanga ho amin'ny andron'ny rampitso alakamisy firaika amin'ny 30 ny volana janoary 20 amby 2 arivo. Tsy alalavitra amin'izay vaovao zay ihany isika hatreto dia mbola mandeha avokoa ireo fiara mampitoy ny renivohitra amin'ireo faritra manerana ny nosina dia eo aza ny andro-ratsy amin'ny ankapobeny nefa dia nahitana fihenana ireo mpandeha midina mankany amin'ireo faritra samy hafa ireo raha ny voalazan'ny mpitatitra no ny fisian'ny rivo-doza no antony izany kiniakon'izay. Misy fiantraikany eo amin'ny fizotry ny asan'ny Taxi Brousse mankany amin'ny faritany ny fisian'ny andro-ratsy sy ny vokatra izay eo amin'ny aratsiany lalana araka ny voalazan'ny mpamily iray izay mitondra fiara mampitoy an'Antananarivo sy Fenerivo atsinanana. Misy ihany koa ny fihenan'ny isan'ny mpandeha raha ny voalazany. Lalana aloha amin'izao zany tena olana moa ilay raha malala fa izay mankany Fenerivo manomboka eo foropointy manamatonga ny tamatavy tena ratsy ny lalana raha tokony hoe 45 minitra taloha zao zao adiny telo sasany mandamina amin'ny lalana zany hoe dika zany dia ratsy tena ratsy ny lalana dia faharoa karak'izany moa ny olona matahotra ny hoe hoava isan'ireo dia ena mpandeha tsy haiko mijanany hatrano daholo aloha vitsy zany zao aloha mpandeha mamangona manomboka risikelikely koa ty amin'ny radio taminazagasikelikely Italie rehetra zany hoe ny anay zany rehefa tena ao anatin'ny cyclone be reny dia mijanona mihitsy ny zotra aloha mba hisoroana hoe loza mety hiatra amin'ny mpandeha na amin'ny tomobily sady fantatra koa fa tsy ho afaka ny tomobily fa na ny sakafo hoan'ny olona raha tsy misy amin'ny toeran'ireny raha tavela 3 andro rehefa tena hoe tena loza be cyclone be jajanona mihitsy aloha arakaraka be fa hatreto aloha zany zao raha mbola zao mpandeha zao mbola tsy misy atao rano. Tsy ny fisian'ny rivo-doza ihany no mahatonga izany fihenany